Tompoko lasy tompoko vavy tonga atao anatin'ny fandarana rena sarobidy ny fahasalamantsika amin'izao fotoana izao iarabanina ny filotale général'ny groupe JCR Andriamatoa Jean-Claude Ratsimovono miarabanao tompoko manaiky indreo vahiny ny fandarana. Miarabanao monsieur Mamtina, misaotranao koa amin'ny zao andro arivariva zao ary miaraba ny mpieno ajaina rehetra. Androantsika dia resaka fitsaboana anankiray izay atao ao amin'ny bioclinique Futura Vaniala eto Tsakaviro. Zay moa dia misy fikarohana ary misy karazana fitsaboana izay atolotray ho an'ny olona ao amin'izany centre zany. Androantsika dia iresaka an'ilay hoe ostéopathie d'alignement. Inona moa ny dikan'izay? Ny zavatra fantatra zany dia tsika olombelona dia anisany le manana natao hoe station debout, mitsangana zany. Sisan'izay dia matetika akatipaty daholo ny mananaina zany. Ary izay fitsanganan'izay dia zava-dehibe satria izy io mila karakaraina sy kolokoloina fa rehefa mandeha ny taona dia tsy mipetraka tsara intsony ny taolana rehetra manomboka any amin'ny tapon-doha ka hatrany amin'ny valadia ary mahatonga aretina maro izy io toy ny arthrose zany na blocage na articulation amin'ny ao ambadiky ny atoka any amin'ny lamosina indrindrindrindra ny soroka ny lohalika sy aty ambany azo lazaina hoe ary amin'ny chevillerie zany. Ary zay dia tsy eritreretin'ny olona mihitsy nefa izy io raha fa misy kely fotsiny ny déséquilibre ka mitohy andavataona dia farany izy io miteraka karazana handicap be dia be ho an'le olona zany. Ka tsara ny manao an'io le hoe ostéopathie d'alignement io mamerina an'izay alignement fijoroany ny taolana tsirairay amin'ny vatana ary mametraka azy tsara amin'ny fiasany zany mba tsy iraikitra le izy na hoe lasa rouillé na verrouillé ozy ny fiteny vazaha azy. Ary tena ilaina entretien zany na indrepandea isan-kerinandro na indrepandea isam-bolana arakaraka le degré ny zavatra mahazo anao. Fa zavatra hita dia raha manao ny ostéopathie d'alignement io dia trany dia mahazo aina eo ny olona manao azy satria miverina moramora zany le emplacement le taolana. Ka tiako patsahivina zany fa misy an'izay fitsaboana zay ataonay ary izy io na hatrambola kely anao ka hatramin'ny lehibe dia afaka atao an'izay ostéopathie d'alignement zay. Eto ihany koa ny docteur Mahefa Rajoavelo anampy fanazavana mikasika an'izay teny efa nentin'ny filotale général'ny groupe JCR teo. Inona tompoko no azo anampilana izay fanazavana zay? Miaraba ny mpanaraka ny fandarana dia miaraba ny anao koa Mamtina. Eny tompoko, izaho moa zany ny docteur Rajoavelo Mahefa, ostéopathe ny groupe JCR Vaniala. Araka ny filazany teo zany, araka ny tenen'ny PDG teo dia le ostéopathie tena vaovao na dia efa misy manao eny amin'ny rehetrarehetra eny dia anisan'ny fomba fitsaboana tena mbola tsy dia tena be paheno. Ka anisan'izany ny centre bioclinique Futura Vaniala miezaka mampiroborobo sy maneho zava-baovao kasika an'ity ostéopathie ity. Anisan'ny ao anatin'ny activité ny groupe Vaniala ny fitsaboana sy fanomezana ny fahasalamana bien-être
ka izany anisan'ny ampiasaina ty ostéopathie ity dia ny ostéopathie ny vatana ray manontolo manome fahafinaretana bien-être ozy izy teo ny vatan'ny olombelona ka rehefa vita fitsaboana amin'ny ostéopathie le olona dia mahazo sensation tena sitrana eo ny eo amin'izay aretina mifanaraka tsara fantatry le ostéopathe mandray anazy zany hoe tsy mila mihinana fanafody akory le olona dia sitrana ka raha ohatra ianao zany ka te ahita an'izay fomba fitsaboana vaovao zay dia tongava ao amin'ny groupe JCR Vaniala eo Tsakaviro fa ao zany no mandray an'ny patient rehetra zay mila fitsaboana amin'io ohatra fotsiny no teneniko amintsika hoe ahoana zany fitsaboana ostéopathie zany raha ohatra ny kamarary taraina le olona hoe voany sciatique dia ny nerf sciatique zay no tratra amin'io ahoana no tratra satria tery le vertèbre le nerf sciatique donc zany tsy maintsy libérer ny nerf sciatique iny zay vao afaka le douleur le fanaintainana dia fomba fitsaboana ostéopathique no libérer ny nerf sciatique iny dia rehefa libérer le nerf sciatique dia sitrana le olona rehefa avy eo dia eo ny eo ianao dia mahazo valy ny asa ny fitsaboana tena fahasitranana azonao eo ny eo kasika an'io fitsaboana ostéopathie io sotra indrindra tsy karazana otra sa ohatrotry ny eona le endriky le zany mbo fantatry le mpijery atsika ny ostéopathie dia tsy otra eto Madagasikara aloha hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy ny dokotera no mahazo alalana manao an'le ostéopathie ao anatin'ny code de santé zany dia izy io tsy otra fa manipulation à main nue manina moa tsy maintsy dokotera satria tsy maintsy mianatra neurologia tsy maintsy mianatra anatomia ary zay nampianarina tamin'io dia ny ostéopathie sans frontière école de ostéopathie sans frontière nampianatra anay anazy ka tsy otra velively io na tsy kiné io fa tena hoe fitsaboana manokana manana maizy azy misy fitaovana ve zany ampiasaina tsy misy fitaovana afa-tsy ny tanana ihany dia izy io koa moa zany misy karazany be deaibe le fitsaboana le karazana fitsaboana amin'ny ostéopathie fa izao misy natao ostéopathie structurelle misy natao ostéopathie fonctionnelle misy natao ostéopathie d'alignement dia misy natao ostéopathie doux fa arakaraky ny aretina mitranga amin'le olona no ampiasaina le teknika hitsaboana an'le olona zany hoe rehefa karazana aretina zany dia afaka atao amin'izay presque zay azo zay fitarainana amin'le vatan'ny olona dia azo tsaboana amin'ny ostéopathie fara manana trakifa ao amin'izay ve zany ny tompona andraikitra mitsabo an'ireo olona reo aty amin'ny groupe JCR ia za moa zany ny ostéopathe ny groupe JCR efa ataona maro no nandraisana andraikitra tao anatin'ny fitsaboana ostéopathie io ary afaka mijery Google ny olona hoe iza ny ostéopathe eto Madagasikara fa tonga dia mahita ny anarako sy ny discussion conférence ny zareo anatin'io Google io dia izay zany ny fandarana androany fampahafantarana ny zava-misy ary dia mametraka ny veloma mahafinaritra indray ho anareo mpiaino an-tsaina misaotra tompoka dia isaorantsika moa zany ny filotale général ny groupe JCR Vaniala nanaiky vahiny ny fandarana atao anatin'izao arenina sarobidy ny fahasalamana zao zay ihany koa miatrana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka tomponazy tompoka veloma